Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaravantsika rehefa kitratra ity talata faha-efatra ambin'ny folo ny volana jona ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny boky Osea mpaminany. Osea toko fahaenina. Osea toko fahaenina andininy fahaenina ka hatramin'ny faha-iraika ambin'ny folo. Minaran'i Jesosy. Fa famindrampo no sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà. Ary fahalalana an'Andriamanitra no fanatitra hodorana. Fa ireny dia nivadika ny fanekena tahaka ny Adama. Tao no nivadiany nahafoizany ahy. Gileada dia tanànan'ny mpanao ratsy sady volo voalotony rà. Ary toy ny fanotriky ny jiolahy no fikambanan'ny mpisorona. Mamono eny an-dalambe makany Sekema izy. Eny. Fa efa nanao fahavetavetana koa izy. Tao amin'ny taranak'Israely no nahitako zavatra mahatsiravina. Ao ny fitsangatsangan'i Efraima voaloto Israely. Ny aminao ry Joda dia voatendry koa ny andro hijinjananao. Kanefa ampidiko avy amin'ny fahapaponana ny oloko. Ray masonao, manomasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Osea mpaminany izay naminany tany amin'ny fanjakana avaratra no zara mofinaina antsika ry havako etona. Ary asehony Osea mpaminany fa hitan'Andriamanitra ny fahalovany fireneny Israely, fanjakana avaratra zany io. Tansainy mihitsy ny toetra ratsy, ny fahavetavetana tao amin'ny fanjakana Israely. Ary tsy nisy nasokajin'olona na sokajin-drafitra tao anatin'ny fireneny Israely ka tsy tratran'ny antsoina hoe fahalovana. Amin'ity bokin'ny Osea mpaminany ity moa Andriamanitra dia maneho fa na inona dia manao antsoava Andriamanitra ny fibebahany zanak'Israely. Ny fomba niantsoan'Andriamanitra ny Israely, ny fanjakana avaratra hibebaka dia ny fanehoany ny fitiavany. Reto zavatra roareto marimarina kokoa ny fomba ny tauman'Andriamanitra ny zanak'Israely na ny fanjakana avaratra hibebaka. Ny voalohany dia izao, ny fanehoany ny fitiavany. Amin'ity bokin'ny Osea mpaminany ity no misy ilay andininy malaza teneny manao hoe ataoko ahoana moa ny fahafoy anao re Efraima? Ataoko ahoana ny fanaonao toy ny Zeboma? Zany hoe malahelo Andriamanitra, tsy manontony fo aho hoe Andriamanitra. Mampibebaka antsika ny fahatsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ary no asehony Osea eto manao hoe io Andriamanitra io dia Andriamanitra fitiavana. Ary maneho fitiavana amintsika mba hibebahantsika. Asehon'Andriamanitra ny halehiben'ny famindram-pony, tsy fanatitra latsa-drà fa famindram-po. Tokony hatsiaro fibebahana itsika rehefa mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra. Ny olona mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra dia te hiverina ao amin'Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra tsapa antsika io fitiavana io ao anatin'ny ditratsika mba hiverenantsika aminy. Ny fanjakana avaratra moa fantatsika fa fanjakana niavonavona. Fanjakana avaratra izay nisy ny Israely zany. Lehibe lavitra ny fokon'ny fanjakana avaratra noho ny fanjakana atsimo. Fanjakana atsimo dia roa ihany ny isan'ny firenena tao, dia ny fokon'ny Joda sy fokon'ny Benjamina. Fa ny fanjakana avaratra nisy an'i Efraima, nisy an'i Manase, nisy an'ireo foko lehibe. Ary nahavokatra be ny fanjakana avaratra, nanan-karena ny fanjakana avaratra, niavonavona ny fanjakana avaratra. Niavonavona tamin'ny lafiny hoe natao tamin'ny fivavahana, tsy rehefa nizara roa ny fanjakana zanak'Israely dia ny fanjakana avaratra sy fanjakana atsimo, mampatsiahy kely tsika. Rehefa nizara roa tamin'ny andron'ny Solomonina ny firenen'ny Israely dia nisy ny avaratra sy nisy ny atsimo. Ny atsimo kelikely ary ny avaratra kosa lehibe dia lehibe. Saingy
ny tempolo de tany amin'ny fanjakana atsimo fa tsy tany amin'ny fanjakana avaratra. Ny tempolon'i Jerosalema tany amin'ny fanjakana atsimo satria taty amin'ny Joda, fa ny fanjakana avaratra kosa de tsy nisy tempoly. Ary satria niady ireo fanjakana anankiroa reo, de zao niavonavina ny fanjakana avaratra ka tsy nentina akany amin'ny tempoly tany Jerosalema tsony. Namoron'Andriamanitra hafa mihitsy ary ireo no antsoina hoe Samaritana. Ny Samaritana de taranaky ny fanjakana avaratra. Hotsika manao hoe niavonavina ny fanjakana avaratra. Ary ny hevitra ny tena no feno, tsy vitany hoe niavonavina fa mpanao herisetra koa fanjakana avaratra. Ny fanjakana tany amin'ny fanjakana avaratra de tsy nitovy tany amin'ny fanjakana atsimo. Tany amin'ny fanjakana atsimo de nitaranaky Davida taona ny manjaka. Ny taranaky Davida zany natao mpanjaka. Fa tany amin'ny fanjakana avaratra Zebe Sandro natao mpanjaka. Tsy misy hoe taranaky Davida fa de Zebe Sandry. Ary dia nikorotana be le fanjakana avaratra. Satria adiny matanjaka. Ary dia ao anatin'izany toe-javatra zany no niroborobony fahalovana tao amin'ny fanjakana avaratra. Satria teo amin'ny lafiny ara-politika de tsy maro toerana satria ady fahefana foana zay matanjaka no mitondra zany tany amin'ny fanjakana avaratra. Hany ka nanjary be nahantra nikorotana ny fiarahamonina, tsy nilamina, ary na ny ara-pivavahana de tsy nilamina satria tempoly tsy tany Jerosalema. Tempoly tany Jerosalema fa tany amin'ny fanjakana avaratra de namorona toeram-pivavahana antsoina hoe girizima ny fanjakana avaratra. Hotsika manao hoe niavonavina ny fanjakana avaratra, tsy ampy fanetretena, maherisetra ary hitan'Andriamanitra zany fahotan'ny fanjakana avaratra zany, nefa mbola naneho fitiavan'Andriamanitra. Ataoko ahoana moa ny fahafoianao? Rehavako Andriamanitra de tia atsika. Ary ny fitiavan'Andriamanitra tsy miankina amin'ny toerana misy atsika, tsy miankina amin'ny toetra atsika, tsy miova Andriamanitra. De te hitona atsika izy ao anatin'ny fahalovana misy atsika io, fahalovana eto amin'ity tany ity, mba hibebaka, hitodika amin'Andriamanitra. Fa ao amin'Andriamanitra ihany no misy ny fiainana. Fa ny faharoa zay entin'Andriamanitra mampibebaka ny olona de zao ny kapok'Andriamanitra sy ny fanitsian'Andriamanitra. Rehefa tsy mety mihitsy amin'ny fitiavana ny olona de ahitsin'Andriamanitra amin'ny famaizana. Zay no siono sy ampaminany eto. Ary amin'ny andininy 120 mazava tsara tapany farany misy hoe ampodiko avy any amin'ny fahababoana ny oloko. Tena navelan'Andriamanitra ho babo mihitsy ny Joda, ny firenen'Israely. Andriamanitra de mitaona antsika hibebaka amin'ny alalan'ny fananarana, amin'ny alalan'ny fanitsiana, amin'ny alalan'ny kapoka mafy aza indraindray tahaka ny ataony tamin'ny fanjakan'ny Joda. Satria ny tian'Andriamanitra de zao tsy nikapoka loatra. Ny tian'Andriamanitra, Andriamanitra tsy faly hikapoka, Andriamanitra tsy faly hanasa azy, Andriamanitra tsy faly hampiasa hery, fa ny mahamaika an'Andriamanitra de ny fibebahantsika. Zay mahatonga aza miteny hoe ny famindrampo no sitrako fa tsy ny fanatitra latsatra. Tsy ilay fanatitra hita maso zava-dehibe amin'Andriamanitra iny manambara fahamasinana, fa ny tian'Andriamanitra de ny olona mibebaka, ny olona mahatsiaro ho diso, ny olona faly amin'Andriamanitra, ny olona mahay mankasitraka an'Andriamanitra. Zany nankasitrahan'Andriamanitra. Zany ny tadiavin'Andriamanitra, olona mibebaka, olona mitodika amin'Andriamanitra. Amin'ity mofonaina eto am-piaratanantsika ity ara de mazava ny sitrapon'Andriamanitra. Mazava ny sitrapon'Andriamanitra maneho antsoavo amin'ny fibebahana sy fiverenana amin'Andriamanitra. Amin'ity andininy ity de hoariny Hosea amin'ny fahotany Adama, ny fahotany Israely. Hoy indrindra izy manao hoe ireny de nivadika fanekena tahaka ny Adama. Inona moa ny fanekena ny vadihan'ny Adama tamin'Andriamanitra? Nomen'Andriamanitra hanjakan'ny Adama ny tany sy ny asan'ny tanany rehetra. Nomen'Andriamanitra ny Adama ny zavaboary rehetra, izy manao hoe manjaka amin'ny zavaboary rehetra ianareo. Nomen'Andriamanitra ny Adama ny fiainam-pianakaviana. Nomen'Andriamanitra ny Adama ny sahatsara tarehy. Saingy izao nivadika tamin'Andriamanitra, tamin'ny faneken'Andriamanitra i Adama. Ka nanjary nipotehiny Adama ilay fifandraisana nahafinaritra tamin'Andriamanitra. Nopotehiny Adama
lay tsodranin'Andriamanitra izay manjaka amin'ny zavaboary de zao ny ravaravany Adama ny tany zay rehetra teo aminy ny fahotana de hoy ny tompo manao hoe nivadika tamin'ny fanekeny Adama satria inona natonga ny Adama nivadika tamin'ny fanekena tokana ihany te hitovy amin'Andriamanitra te hitovy amin'Andriamanitra zay ny fakapanahan'ny olombelona mahatonga atsika miteny manao hoe ny avinavina ngeny nampienjeran'ny olombelona lay fitiavana te hitovy amin'Andriamanitra ngeny nahatonga ny Adama ary tsy vitany hoe fitiavana te hitovy amin'Andriamanitra ihany fa zao lay tsy fijoroana koa lay fakanjosana satria fatatsika fa i Adama de zao nivadiny nanome azy le azy farany tsara sy ny ratsy tsy niaino ny tenin'Andriamanitra izy tsy nanaja ny tenin'Andriamanitra izy fa naleo ny hainy fe ao hafa afaka malala tsy mifanalavitra amin'izany mihitsy ny zavatra iainantsika kehitriny eto ambonin'ny tany adinotsika hamaivantsika na tsy rarahitsika mihitsy ara ny afatr'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapontsika ihany ny terentsika ho sitrapon'Andriamanitra ary mihoatra noho zany ara ny avinavitsika ho anatrehan'Andriamanitra tsy mira n'Andriamanitra tsy miraharaha n'Andriamanitra ary dia asehony so iampaminany fa misy farany ny amafisapontsika ry havako fa tao amin'ny tompo isika hibebaka tao amin'ny tompo hanetry tena eo anatrehany zay ny afatra osa iampaminany manfanetretena fibebahana fiovampo miala am'ilay fahalovana asehony osa iampaminany fa Andriamanitra ihany ny vahaolana amin'ny fahalovana misy eo anivon'ny fiarahamonina tsy mahavontsy tenany olona tsy mahaisotra ny fahalovana ao amin'ny fiarahamonina ny olona tsy mahaisotra ny fitiavatena ao anatiny tsy afaka manala ny fitiavatena na ny fitiavam-bolana ny fitiavam-boninahitra na ny fireharehanana fitiavana herisetra amin'ny herin'ny tenany olona satria latsapaka ao anatin'ny olona ny fahotana ka mora mivily manao ratsy izy ny soratra masina mora makaly izy mora mampiasa herisetra izy mora sosotra izy mora titeny izy mora miala amin'Andriamanitra mora manompo sambo koa aza saingy zao fitiavan'Andriamanitra ka naniraka ny zanany tao amin'ny hazo fijaliana mba hanombo amin'ny hazo fijaliana zany karazam-pahotana karazana amafisam-po sy fitiavatena ny mpino zany nombona tao amin'ny hazo fijaliana ary maty tao amin'ny hazo fijaliana zany fahotana zany zay mahatonga Paoly ny teny manao hoe nombona niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana tsy zaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiny miavaka malala taonatsika hibebaka ary osiapa aminany eto hibebaka noho ny fahatsapatsika ny fitiavan'Andriamanitra hibebaka koa noho ny fananaran'Andriamanitra mety ezary avako malala miverina amin'Andriamanitra atao fitsapanao ny fitiavan'Andriamanitra sokafy ny masonao de jereo tsara ny fitiavan'Andriamanitra anao fa rehefa tsapanao i fitiavan'Andriamanitra anao io de mibebaka ianao te hiverina amin'Andriamanitra te hanao ny tsara kokoa hatrany mivavaka sika tompo misotranao zahay noho ny amin'ny antso ny fibebahany zay omenao anay amin'ny teny-tsoatra masina ity manoloana ny fahalovana misy eto amin'izao tontolo zao fahalovana miseho amin'ny endrika miaro samihafa fahalovana mahatratra ny rafi-piarahamonina rehetra ny sokajin'olona rehetra sokajy taona rehetra de manafatra anay ianao hibebaka mampatsiaro anay fa ny famindram-po no sitrakao tsy ny fombafomba mpivavahana no sitrakao tsy ny fombafomba atao amin'ny finoana ny sitrakao fa ny famindram-po ny fahafantarana anao ny fiainana miaraka aminao mamelahany elokay tompo mamindrafo aminay jereo ny tanindrazanay fa ngio tompo aza ela fisahatoetra jereo ny firenenay jereo olana sedrainay isa-tokantrano mampaherezanay fa mihoatra noho izany tompo ataovy mitondra fifaliana ho anao ny fiainanay ny fikasanay ny fanoloran-tenanay eo anay ny fahasalamana sery-tanjaka ahafahanay manompo anao mitia anao ary manatanteraka ny asa tianao ampanaovina aminay de tahiny tontolo andronay anio Jesosy ho tontolo andro ahitanay fifaliana sy fandresena de ajereo ny tanindrazanay talao amin'ny famindram-ponao zahay aza ela fisahatoetra mifahazavantsaina nareo mpanelanelana maro samihafa atakatra fa Andriamanitra tsy mahafoy anay misaotra Jesosy amen.